Ampifaliana tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabanay izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo MBS tonga so ato anatin'ny fandarana dinika fotoana izay andrasantsika vahiny eto amin'ity fahitalavitra sy ny onjapeo ity vahintsika voalohany amin'ity androany ity Andriamatoa Rivo Arvelo Ramanantsoa izy moa dia olom-pirenena tsotra fa saingy ampanaraka kosa ny toetra raha-pirenena izay mitranga eto amin'ny firenena voalohanteny miarabanao tonga so eto amin'ny plateau ny MBS. Faly miarabanao namana Zirmay miarabanareo rehetra eto amin'ny MBS anko nanasany tenako amin'izao fandarana dinika izao miarabany namana izay araka ifandinika eto amin'ity toetra raha-pirenena ity ary ny lehibe indrindra dia miarabany vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka izay manaraka izao fandarana izao. Zay ny feno vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa dia Andriamatoa Gaby Vakiny Adina izy moa dia sekretera generaly antoko Vamy na ny vahoaka amiray mpikambana mavitrika ao anatin'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ihany koa tonga so eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao namana Germain dia miaraban'ny teknisianina ato amin'ny MBS radio sy télé miarabako ny vahoaka malagasy mpanaraka zao fandarana zao indrindra fa ny vahoaka ny manjakarina zay vahoaka tsy adino. Asaina mpanajany ianao anaraka hatramin'ny farany adihevitrintsika zay ho atao eto moa zany teboka maromaro no resantsika iopana indrindra aloha satria maraparana ny taontsika mahakasika ny tetikasa zay nidradradraday ny fitondram-panjakana zany iopana ny adihevitrintsika eto ao ihany koa ny resaka sosialim-bahoaka zay isany mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny resaka fifidianana lolony Madagasikara na ny Sénat zany ary farany ho resantsika ny mahakasika ny atao hoe demokrasia eto Madagasikara. Fantaniko voalohany ary amin'ny zay hoe resaka toedra raha-pirenena izay ahoana ny fomba fijerinareo na ho an'ny olon-tsotra zany na ho an'ny mpanao politika lokalokany hoe ovitaina ao anatin'ny fotoana foy ny fampandrosoana any Madagasikara. Isan'ny teboka noresahana tamin'izany ary nidradradradraina mihitsy fa i Tomasina ho lasa Miami Ambatondrazaka ho lasa Paris eo ihany koa ny hoe tsy hindram-bola any ivelany tsony Madagasikara fa ampindrana ny nosy rahavavy. Tanteraka ve zay zavatra zay? Hatreto aloha ny zavatra misy dia fahantrana betsaka miompampana misy eto Madagasikara tsy mbola tonga tamin'izay hoe faharoa maneran-tany amin'ny farany Madagasikara ratsy amin'izao fanjakana misy zao. Inona ny vokany? Inona ny antony? Satria ny fanjakana misy dia fanjakana tsy nieritreritra akory zay amorona akory ny zavatra tokony iainan'ny vahoaka fa karazany hoe nampanao kobakambava nanao ronona tavy izay ny zavatra nisy teto Madagasikara hatramin'izao izay ny zavatra misy eto Madagasikara. Eny ary todika amin'ny Andriamatoa Rivo angamba tonga dia mahitsy be le fantaniko hoe tanteraka ve le hoe Tamatavy Miami Ambatondrazaka Paris tsy hindram-bola tsony Madagasikara ianao olom-pirenena eny fotony fanerasera ny vahoaka tena reo olom-pirenena. Misaotra anao mana Germain. Manontany mahitsy ianao aloha dia valiko mahitsy dia raha veo lazay tsika hoe ahoana marina izy ity. Fa hatreto aloha dia tsy tanteraka raha reo lazain'ireo fotsiny nefa tsy ireo ihany tao anatin'ny UM fa BDB. Ary le BDB ireo ary mbola tsy hita hoe aiza marina izy ireo ka izay ny fahavoazan'ny eto amintsika izay ny fahavoazana nandritra nyity tamin'ity fitondran'ity lasa fampanantenana foana. Zany fampanantena zany tany amin'ny propagande dia efa nandeha zany hoe le mampanantena zavatra goavana zany tena hain'ny mpitondra ankehitriny mihitsy hainy zany hoe ahoana ny ambabona an'le vahoaka malagasy ahoana ny lalaovana an'le vahoaka malagasy dia eo mihitsy no fahavoazan'ny vahoaka malagasy ihany koa fahavoazantsika vahoaka satria ny tena ao anatin'ny vahoaka tsika tsy mijery hoe ahoana marina ny ahasoan'ny fiaina tokantranoko ny fiainan'ny ankohonako fa lasa tonga dia diso fijery fa fijery lavitra be ao ataontsika Miami Tomasina Paris Ambatondrazaka izay le izy teo raha Miami ve Tomasina misy fiatraikany amin'ny fiainako ato tokantranoko ve zany misy fiatraikany amin'ny fanalefahana malefaka ny fivelomako andavanandro ve zany izay ve le lahara-pahamehana eo ny mahatonga ana miteny hoe tokony mahay mijery any vahoaka malagasy hoe inona marina le zavatra hiatraika marina amin'ny fiainako mba ahafahana mampivoatra ny fiainako manatsara ny fiaina tokantranoko ny ankohonako fa tsy ty zavatra rehetra lazainy ity dia ho inona daholo zao le izy tsisy tanteraka le Miami tsy tanteraka eo ihany ny Paris tsy tanteraka eo ihany fa mbola tsy hita aloha izy ty hoe ny tomboka sana nahoana
fa le fiainam-bahoaka mihitsy no apetraka hoe hoaiza le fiainam-bahoaka satria ny vahoaka nge zao de tena mijaly namana Germain tao anatin'ny mbola tsy nisy ary ny Covid-19 nandritry ny heritaona taorinan'ny nitondran'ny fitondrana ankehitriny efa memenina ny olona hoe sahirana ny amin'ny fiainana andavanandro tratran'ny Covid-19 tsika teo confinement tsika nandritry ny fito volana iny hatramin'izao ary ny fiainana mbola tsisy tafarina raha ho an'ny vahoaka madinika apetraka izay ny vahoaka madinika fa ny mpandrarako avandreo nge namana Germain tsy olana aminy io ny azy mandeha foana ny rehetra tsika ary miteny fa midy ny volona sy ny namana nefa gaga tsika fa misy ihany ny afaka mivoaka sy miditra eto afaiza mariny reny izy mampiditra izy mamoaka de eo indrindra le hoe aloha le vahoaka le tena hoe vahoaka malagasy no jerena hoe ahoana marina mba hiaina an'le olona mba hanalefaka amin'ny fiainana mba hiaina amin'ny fiainana ohatra ny fiainan'ny olon-drehetra firenena rehetra fa tsy de feritraina lava raha somary fitiniko angamba zay resaka reo am'rahalahy zay de hoe échec zany azo ilazana ny tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny tiako antanina aminareo hoe inona ny mety mahatonga zay raha fomba fijerinareo olo-pirenena zao hoe ny fijeriko azy aloha de tsy de eo ny coronavirus fa tsy de le coronavirus loatra no anisan'ny facteur lehibe tsy nahatanteraka le izy satria ianao nge raha nirotsaka hovidina ho filohan'ny pirenena tsy nanam-po ianao isan'izany Covid-19 zany ny tiako lazaina amin'izay de hoe tsy nieritreritra an'izay ianao fa efa nanana zany ianao eritreritra efa nananao projet efa nanana ianao ny fomba rehetra hoentina natanterahana an'lay tianao ampandrosoana ny firenena hoe tetikasa ampandrosoana hoe zao no ataoko rehefa tonga eo de tao anatin'ireny aro de nisy ny hoe ao anatin'ny 100 andro ianarana mantsy le 100 andro teo aloha le resaka fijerenana hoe zay tsy mahomby ao anatin'ny 100 andro de soloana fa ninazy indray tsy zay fa hoe ao anatin'ny 100 andro tsy maintsy mipaika any anaty volan'ny vahoaka malagasy ny fandrosoana fa tsika zao tsy 100 andro fa 2 taona de eo indrindra le hoe tsy an'le izy tsy de le Covid-19 loatra fa hoe aiza le lazaina fa efa vonona daholo ny zavatra rehetra entina ampandrosoana an'le izy fa miandra ny fotoana fahalanina fotsiny tsika de manomboka ny asa fa zao le izy tsy misy na ny kely ary sa ve nisy tao fa lasa izy de eo ny fantaina averina ny mpitondra ankehitriny hoe nareo ny nampanantena hoe efa vonona izahay efa vonona no enti-manana efa vonona ny mpamatsy volo efa vonona ny volontsika apindrana fa tsy hindrana nefa zao tsika ty de sahirana ao anatin'ny mindrana indray fandrosoana zay ndradradradraina tsisy fa mpitondra ihany no teo hitantsika zay aloha de samy teny hoe mpitondra milamina ankehitriny tsy maharary amin'izany Covid zany eny aritry mbola manodidina zay resaka fampanantenana zay ihany zay aloha zany hoe échec zany am fomba fijerinareo an'izay hoe fitantanan-draharaha-mpanjakana amin'ny ankapobeny fa iarahantsika mahita ihany keo am'izao fotoana zao ny resaka hoe fako eto Antananarivo raha tagiditsika tsara ny faefatra amby folo ny volana Desambra taona 2024 no nilaza ny filohan'ny repoblika teny Mahamasina tamin'izay fotoana zay fa andray andraikitra ny fanjakana fohibe makasika ny fitantanana fako eto Antananarivo zany hoe io moa zany ny samva no mitantana an'ilay izy fa ny samva eo ambany ny fiahin'ny fanjakana fohibe nambara tamin'io zany nandritra an'izay hoe fampelezan-kevitra be ny tanàna zay tamin'izay hoe horaisy ny fanjakana fohibe ny fitantanana ny fako eto Antananarivo io ny zava-misy manerana ny tanàna Antananarivo fomba fijerinareo an'le izy hoe misy zavatra tsy nilamina ve sa inona ny mety mahatonga hoe fivangongon'ny fako eto Antananarivo zay io indrindra namana Germain tonga amin'ilay fomba fiteny hoe ny vavany tsy atao be mamerina azy ny sarotra mahatonga hiteny an'izay de ity raha natadiditsika hiverina kely tsika aloha amintsy tamin'ny be ny tanàna teo aloha fo mbola Ramatoa Lalora Valmanina ny be ny tanàna teo ny prime ministre teo efa Andriamatoa Tsay Christian fantatsika ny prime ministre Tsay Christian hoe avaiza avy any amin'ny 73 députés avy amin'ny 73 députés fa anisan'ny ohatrany hoe kotany avy amin'ny miaraka amin'ny fitondrana Andrinirina Rajoelina tany ny fako any vanvangony teto ary anisan'ny naninjehan'ny ekipa amin'ny fitondrana misy ankehitriny ny be ny tanàna teo aloha io resaka fako io fako sy lalana io hoe fako ary tsy vitany be ny tanàna nanadio azy nefa fantatsika ny tantara tamin'ireny hoe iza ny tompo tandraikitra ny fako misy ny atao hoe samva zany tsy rattaché aiza anaty ministera sa aiza fa tamin'izany de fantatra hoe ninina ny blokena ny vola ahafahany samva hiasa anadiovana an'le fako mba andotona
ny be ny tanàna teo aloha satria akaiky ny vanim-potoanany fifidianana de vao malimaly tsika zao no nandaraka fandarana tamin'ny fahitalavitra iray resaka io mihitsy ny resaka tao teo voagaga ny tena mahaolotsotra ny tena hoe iza marina ny tompona andraikitra eto amin'ty Antananarivo ity miteniny ao amin'ny commune tsy ny commune tena tompona antoka voalohany amin'ny fako fa misy ny Samva ny Samva miteny fa ny Samva tsy tena mahaleo tena tanteraka fa ratasehany anaty ministera zay ny zava-nisy tao ministera indray no ny teny fa tsy ministera loatra no mia ny Samva fa raha manana olana ny Samva na mila vola ny Samva na mila misy zavatra ilain'ny Samva de miteny any amin'ny ministera de ministera midébloquer an'ilay izy ahafahana miasa de teo conseil communal conseiller madame Hildar mal no ny teny hoe za re de sadaikatra ho izy hoe iza marina fa atao hoe rehefa samy omena andraikitra de samy milaza tsy tompona andraikitra de raha samy tsy tompona andraikitra zany de izy le tompona andraikitra de eo indrindra no hoe matoy itsika matoy ny be ny tanàna niditra teo nanana an'ireny lazainy hoe ao anatin'ny fotoana fohy de adio tanteraka Antananarivo ary nisy ary tamin'ireny ny camion maromaro zay natolotra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra hoe anadiovana ny fako ireo camion reo zay efa tokony mivoaka talohan'ny tamin'ny fitondrana teo aloha zany satria efa fantatry ny olona maro hoe tao reo fa tsy navoaka zay le hoe lasa lalao maloto ny politika eto amintsika fa lao aloha rehefa zay ny zay vao avoakanay reto de reny fa navoaka le izy de maninona mbola tsy vitatra amin'izao firy ny camion tao hoe 230 zao firy le camion miasa sisa camion amin'io camion vaovao reny nampirantiratina tery Mamasina reny de aza hoe am'izany ny fanaraha-masony ataoko hoe fananam-bahoaka reny satria ny commune ao anatin'ny heritaona potika ny camion vaovao anaky firy de aza hoe am'izany ny fitantanana eto camion ary tsy vita ny entretien tsy ahafahana manadio ny tanàna de aiza zany le vola nadiovana tanàna satria le fitaovana entina nadiovana ary tsy voakarakara de eo indrindra le hoe oento ilay nampanantenanareo vahoaka efa vonona le izy fa rehefa tonga eo de madio Antananarivo fa izahay aloha zay eto Antananarivo de soa ihany fa manararaotra ny Covid-19 misy kasibosy de mba takitakinao ny fofony fa raha ny loto de tena ananana Antananarivo zay amin'izao fotoana izao eny ary alohan'ny ivadiako ato amin'ny secrétaire général ny Vami angamba ndolo raha tsika ty fanadiadiny ty nanenjehana mafy ny be ny tanàna na lalao ravalimanana nandritra ny tantanany ny commune urbaine Antananarivo ny resaka fako teto Antananarivo renivohitra nataon'ny mpitondra ankehitriny ho fitaovana nambabona ny mponina Antananarivo mihitsy aza izany nandritra ny fampelezan-kevitra be ny tanàna ka nanaovana fihetsiketsehana goavana tamin'ny 14 ny volana Desambra 2024 izay nampirantiana ireo fiarabe sy fitaovana maro samihafa mba ho ampiasaina Samva amin'izao fotoana izao mivangongo ny fako eraka Antananarivo ahina tanteraka ny poirany aretina toy ny pesta vokatra zany indrindra fa ao anatin'ny vanim-potoana ny firotsahany orana izao raha marina raha jerena dia 120 tompony fako fa saingy mibe ny tanàna amin'izao fotoana izao dia nilokaloka mihitsy fa madio Antananarivo amin'ny resaka fako aleo ny fako fa maimbo Antananarivo zay eto zany zay manolo-kevitra azy an'izay maimbo Antananarivo mitombo ny aretina avitra ndratsaka ny orana dia aleo ny fako mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra zay nanao fanazavana teo izay hoe maimbo Antananarivo zay mihitsy le fomba fiteny teo fomba fijerinao hoe le politika mihitsy ve tsy mipetraka sa misy olana ara-politika amin'ny mpitondra fanjakana mahatonga an'izay hoe tsy fahatanterahany fampanantenana izay natao tamin'ny vahoaka zay ny ana de tsotra be foana no avaliko an'le izy anao manontany magnitsy an'le izy za tsy tia apiditra resaka politika bilalina be amin'le izy fa izao ny zava-misy izy amin'ny patron commune urbaine Antananarivo renivohitra zay tanàna maloto maimbo filazan'ny conseil communal zany za tia ametraka mihitsy hoe le mpitondra fanjakana fohy be mihitsiny manana olana amin'le Antananarivo angambany azadino andre matoga be vaky ny adina fa mitovy couleur ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana mitovy couleur makiny zany ahoana moa fomba desargevany vola indray surplus an'le commune vetivety eo nefa tato izy ny débloqué tato izy nanidy ka na mitovy couleur ao na mitovy inona reo zava-misy de
irera tamin'ny nanodina hatrany amboalohany any commune urbaine tany Renivohitra io. Iny ary alohan'ny rosotsika amin'ny loha hevitra manaraka satria hiditra ao anatin'le resaka vidim-piainana angambontsika rehefa avy eo fa mialohan'izay arao aloha ty fanadiadiana ray ity. Tena problème tan-tsaha ity de tena ny rano mijaly faharoa manarakaraka zany ny rano mivery amin'ny kipa fotsiny tsy makady tsy makaroa nefa mainy amin'ny vary isa-taona ny pipa manosika raha makaty fa azao reo avelanareo maina le vary tsisy fotombontsy ho anay mihitsy le vary am'izao fotoana zao ka inona no mba paikadinareo. Zao zao no problème amin'ity vary ty vary tokony hiteraka vary ao anatin'ny fiterahana tsy ampy rano sady tsy amporana ny raha 70% tokony hivoaka amin'ity vary ty lasa 30% sisa satria anakofo io vary io de lasa maty zay tantsaha. Zao mazo an'tay mazo anay ambanivohitra aty ny vary jereo ty vary raiky ohatra n'iny ny alavany ny tsivokesa jereo mbola misy ihany tsivokesa ry mbola ato ambadika atsimo ambadika avaratra ataony maty tena mijaly jeraka ambadika jereo ny fanjakana tena marina tena mijaly ambadika Fianararivo le maka Fianararivo atsimo rano zay jereo zay asio rano aty aminay aty tsy avilizilinareo any le rano. Zao no mitody azo lazaina kere tanteraka amin'ny vahoaka amin'ny Fianararivo tompo. Iny ny fanadiadiana izay nataony namana mpanao gazety moa zany zavatra nitranga teny Atsimondrano teny izy iny tanimbary maina mitaraina ny tantsaha tsy hita zay atao ny fanjakana moa zany nametraka hoe tsy maintsy midina ny vidim-bary ary de nanafatra vary manetsy ny taonina indray tsika zany hoe anetsemana ny olo avakio zavatra hita aloha zany de hoe saika sahirana amin'ny resaka fambolena ny tantsaha am'izao fotoana zao rahantsika mahita angamba reny fanadiadiana sy ny taraina ataon'ireo tantsaha rehefa misy ny fidinana fotony ataony filoha Marc-Ravalomanana fa ny tiako idirany de hoe tena azo everina ve ny avo fe an'io vidim-bary io tsy hiakatra ho 500 sy 500 raha ny fomba fijenareo. Za mahita an'le izy hoe sarotra ny amezana azy satria le valeur amin'ny vola malagasy mihitsy ange no latsaka ambany par rapport amin'ny euro ka raha ohatra ka manao subvention ny fanjakana zay angamba mety azo atao subventionnena le mpivarotra de ampidinina fotsiny vidim-bary fa raha voazay sarotra ny amezana an'io efa na de io vary raha zay na stock tampon amy 500 sy 500 io arynge sahirana mpivarotra mivarotra an'io ny resaka rano ny apipa voalohany indrany tokony antoko amin'le izy satria zao tokony ny apipa nge mandefa rano makeny fa teto nge ny apipa tsy mbola mandefa rano makeny maina ny tany jaly keny tena mijaly mihitsy ny tatsa tsy vitan'izay moa fa angamba zay koa le vela rano tsy mivahoaka malagasy loatra manao ny tsy fanao fa le mpitondra malagasy no manao ny tsy fanao de manjary le vahoaka malagasy foana ny victime amin'le izy. Inona zay le hoe tsy manao ny tsy fanao ny mpitondra zay maninona moa ny taty amin'ny côté Ravalomanana am'izao fotoan'izao navita nanangona zavatra be dehibe reny ho alefa any atsimo fa nareo mpitondra fanjakana maninona mijery fotsiny mbola angatahana 60 millions 60 millions ngamba izay any amin'ny mpamatsy vola indray fa isan'ny vola malagasy fa maninona nareo manao an'izay fangatahan'izay nefa ny karaha mana sénateur tsy andany etsiny budget-na sénateur lany am'izao fotoana zao mbola asombotra reo ngeda be indray par rapport am'le sénateur teo aloha nefa enanareo ny chiffre aza mamita bahoaka ianareo idirantsika ihany zay resaka zay rehefa avy eo indrindra fa mahakasika zay resaka hoe sénateur sy ny findramatsika vola any amin'ny any ivelan'izay fa angamba aleotsika hifantoka atao anatin'ilay resaka hoe vidim-piainana amin'izao fotoana zao ny vidina menaka ny PPN saika hoe nahitana fiakarana avokoa moa zany fa zay le hoe nisy ny fidinana fotony zany satria raha tsy ahivitsika de ny fadiminy volana Desambra teo no napiatra n'ilay lalàna ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy 500 sy 500 ny vary ny kapoka ny vary ny etsena azo eritreretina ve zay Andriamatoa Rivo hoe tena ho stable am'izany ve fiainatsika satria tsika zany nionina am'izay resaka hoe fanafarana vary foana zany fa tsy hisy mihitsy zany nefa nampina an'ireo 800 ny vahoaka malagasy zay miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana zay mihitsy ny mahagaga satria raha ny vahoaka malagasy nge de fantatsika fa 20 isanjato eo amin'ny 20 isanjato ny vahoaka malagasy tantsaha avokoa afaka mamokatra vary afaka mikarakara an'io resaka vary io ary tsika manana
tsopotro ny vary eto Madagasikara zay afaka hoe azo jereny hoe ahoana ny tokony atao ahafahana mamokatra vary eto amintsika hoentintsika omenandreo vahoaka malagasy reo fa sarotra be le tonga dia atao fotsiny hoe tsy maintsy zao le tsy maintsy fa sarotra be raha tianao le tsy maintsy dia jereo aloha inona ny tokony atao inona ny tsy maintsy atao zany reto miteny hoe tsy maintsy atao anampiana ny mpandraharaha misehatra eo amin'ny resaka PPN inona ny tsy maintsy atao anampiana ny mpamboly eo ampisehatra vary eto Madagasikara fa raha ireo ny vita raha ireo ny voapetraka tsisy olona zany resaka vary zany fa ny mahagaga dia ny atsika ny eto amintsika tsy karakaraintsika fa tsika faly foana ny anafatra vary ivelany ka zay indrindra io mas dia izao ianao raha olom-boatendry ny olom-boatendry zany tiako lazaina hoe olom-boatendry zany azo raina hoe tsy tena niomana be zany fa voatendry hoe ianao tendreko ho ministry ny varotra ianao tendreko ho tale generalnyty ministera ray ity iny mbola mety hoe tonga eo va mieritreritra hoe voatendry aty inona re no fomba hoentiko anavotana ity vidim-bary ity fa ho an'ny fitondrana ho an'ny filoham-pirenena izay olom-boafidy matoa ianao mirotsaka hofidiana dia efa nanana zany ianao hoe andeha hirotsaka hofidiana fa manana an'tya lalanytya hoentiko anavotana an'ilay fireneko tokony efa ao anatin'izany hoe ndeha hirotsaka ako fa ny fotom-piainan'ny malagasy any vary dia tokony efa nisin'izany ta hoe rehefa lany zany dia mipetraka tya sorodalany tya hoentiko namorana an'io resaka vary izay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy io fa vahoaka malagasy nge rehefa milamina resaka vary PPN mino ary tena saiko milaza 100 fa tsy mitabataba ny vahoaka malagasy zay ataonareo any ataonareo izy fa rehefa milamina ny fiainan-tokantranonay voky ny kibonay manana ny ambombavy zay hoe tena miatrika an'izay zavatra mety isy tampoka dia am'izay fa ny am'izao le vahoaka malagasy tsy mihinana fafadiran'ovana fa mpitondra fanjakana mibotsiny eny an-dalana eny ihany to jerentsika to iny fa ary misy raha mpitondra fanjakana tao anatin'ireny Covid ireny tsy anyteny hoe rehefa tsy am'izao dia tsika nytoyiny fa misy sanyteny an'izany mihitsy dia zany ve fomba hoentina hiatrika hitondrana ny fiainam-pirenena anankiray namana Germain ny tena olana nge dia ity nareborebo tao anatin'ny manjelanjelatra ny vahoaka malagasy ka tsy nasiana politika mazava matipaika nefa resaka tany anaty fambolena zany nataon'ny fanjakana fa ohatran'le vontsy tavanandro iny foana nentina namitapitana ny vahoaka malagasy teto ka tsy mahagaga ianao raha ohatra ka filohana nosy zao samy teny aminao hoe imaso mambole re olona ary temizy ajanony ny fambolem-bary zay mihitsika izay ve ny politika hoentina nefa nakaiza le artemizy inona ny vita ny teto Madagasikara za aloha tsy ninasevy eo fa za tsy voan'ny Covid-19 fa eny ary irosotsika am'izay ka mbola ao anatin'le hoe manodidina zay resaka findangana vidim-piainana zay ihany nambara ny filohan'ny repoblika mihitsy fa hoe mandany volana ny sénateur tapahana ny budget ny Sénat fa ho alefa any atsimo avadika anaovana université fa mafaobe ihany moa le resaka zany tsy fantatra ntsony hoe nalefa any atsimo tokoa ve sa nanamboarana université satria raha ny any atsimo mantsy am'izao de hoe manangom-bola ny fanjakana zany mitady vola ny fanjakana indram-bola ny fanjakana ho alefa any atsimo ny mpamy efa nanome ny arahantsika nahita ihany koa fa ambassadeur maromaro toy ny américaine sy ny ambassadeur sasatsasany efa nanome fanampiana ho an'ny any atsimo io de eo zany mipetraka le fanontaniana hoe natao aiza marina fa efa nirosona moa zany ny fifidiana sénateur de ny fanontaniana mipetraka zany de hoe mety atazona ny heviny ve ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tsy anome vola na teti-bola ho an'ireo sénateur izay hofidiana ho amin'ny petraka zany hoe hiasa am'taona manaraka io nagaga fotsiny tao anatin'ny fividiana sénateur iny dia ity namana Germain raha fantatritsika dia ny ao anatin'ny atoko mpanohitra tao anatin'ny fividiana iny dia efa nyteny fa tsy hanolotra olona no tsy handray anjara tao anatin'ny fividianana tamin'ny sénateur iny zany hoe hitantsika zany na ny mpifidy tao anatin'iny ina moa betsaka eto amin'ny fitondrana zao ny ao anatin'ny député ny maire sy ny karazany tsy ny miaraka amin'ny fitondrana indrindra rajoelona dia no mifidiana konkoa ny tao anatin'ny antokony fitondrana ankehitriny mibetsaka tao anatin'ny
ny sénateur zay hovidiana ny olona zay hovidiana nefa nahagaga tao anatin'izay de ity fantaniana petrako ty tsy mitovy hevitra tsony ve sa tsy mifampatoko tsony a ry zareo anatin'ny fitondrana satria nahoana raha natsikaritsika tao anatin'ny vaovao ary nisy ny joro vavolombelona mihitsy tamin'iny a fa notambazana vola ny dina tany amin'ny toerana anankiray a de nomena vola 200 000 ariary a ifidy l'olona iray de zay ny nahagaga hoe inona ny mbola nataoran'le fitondrana na manazirima fa au pouvoir izy efa izy mibetsaka mpifidy efa izy mibetsaka hofidiana nefa mbola misy ihany ny zavatra resaka malety miafina ohatran'izany ary io indrindra ny mahagaga ihany koa an'le be ny tanàna tamin'ireny le mandray an'le izy hoe be ny tanàna ny tena be ny tanàna zany hoe olona tsongon'olombola ao anatin'ny commune zany de ny tena de samy manaiky hovidiany olona ohatran'ireny zany hoe aisy nde hidy ihany de araina ny vola de hovidiana le izy rehefa avy eo zany hoe aminao zany hoe ohatrany hoe tsy nany samy ao anatin'ny fitondrana zave zany tsy mifampatoko ka zay le zaka hoe tsy mifampatoko tsony satria matahotra de sao de mivadiky raha kotina hira be fa aloha sina ny reserve atao amin'ny sasany ato fa raha mivadiky reto de mba misy mamenao azy ato de zay mahagaga zany hoe ao anatin'ny fitondrana rehefa tsy mitovy tsony ny fomba fijery fa anarana sisa ny oentina hoe miaraka amin'ny fitondrana ankehitriny andriamatonga bivaky ny adina zay le nyresahana teo hoe budget any Sénat ny efa miasa zany na ena fa ny hoavy zany ny ampitomboana fomba fijerinao an'izay amin'ny mampana politika vaoka izy zany ny budget ivoaka fa za ty aporisika an'le filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao mihitsy tazomo le hevitra nataonao ary aza mena karama le olona reo aza mena budget le olona reo le 20 vaovao zany fa mahazo firenena tokotra zay tazomo le hevitra ao fa aza atao toy ny tahaka an'le tamin'ny ianao voandray karama ho iasa hoe za tsy andray naty karama zay mihitsy ntenenika hoe za de tsy andray karama fa ny karama koa de atokako any vahoaka malagasy fa tsy tamy vahoaka kory le karamanao hatreto hoe inona le izy fitahana foana le vahoaka malagasy ameko an'izao nareo miami tamatavy ampindrana voly any Comore tsika ianao ary farany reraky zao tontolo zao ka ampindrana voly any Comore regny mbola midepasy anao e zay ve nretinao ampindrana voly any Comore noforirinina de aza ampanofisina le vahoaka malagasy ary aza fitahana tsory amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra rehetrarehetra misy a mba tsy ho very am'izay antenaina izy misy fetra an'io ary misy farany io vahoaka io a tsy hijanona fotsiny am'izao koa tadidio a fa ny vahoaka zany a feon'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra ena ary miazakazaka be ny fotoanantsika angamba iazantsika fitopitiana ihany lay resaka faraparany a mbola manodidina zay hatrany hoe iarahantsika mahita ny resaka fijaliana jiro sy rano eto Antananarivo eto aloha zany iarahantsika miaina satria de ohatrany tena hoe limiarana krismasy ozy izy neky zay hoe efa manao grillade sady ny jirama zany nisy moa zany hoe foiezaka arak'le fomba firesaka foana hoe anao foiezaka ny orinasa jirama analana an'lay délestage sy ny fahatam-panjiro satria very adiny roa be zao tsika isanandro misy an'izay foana zany aza dino nefa fa isika de mahazo famatsim-bola foana budget ny jirama zany isan-taona mahazo famatsim-bola foana anampina ny jirama inona ny fahitanareo hoe misy politika maloto ve sa inona ny fomba fijerinareo zany a makasika an'le resaka jirama io eny ny tompony andraikitra voalohany moa zany ny efa nampidirina any amponja aloha tsorika marina raha fijerika azy misy politika maloto ambadika na de nisy arange tsy firarahina an'le orinasa jirama hatram'izay ary anisan'ny naparary ny mpiasan'ny jirama zany a fa na de ny entretien na izy inona ary ohatrany tsy de nahita hoe nisy barazy natao entretien meo koa ohatra telimita mandraka andekaleka ny rano eto Antananarivo a eto Madagasikara betsaka ny jiro ny masoandro betsaka ny rivotra betsaka fa maninona ny tsy havitan'ny fanjakana zay zavatra zay jiro ny resahako zay maninona ny tsy vitan'ny fanjakana manao jiro amin'ny alalan'ny rivotra sy ny masoandro ny rano fa maninona ny fanjakana ny manofa gropy betsaka nge ny loharano betsaka ny rano azo trandrahany fa maninona zany tsy vita ny rahantsika mahita moa zany fa de hoe
miazakazaka zany ny fitoram-panjakana amin'ny fanaovana tetikasa maro samihafa fa ny hita aloha hatreto zany de hoe tsy misimisy ny fanavozana ny mahakasika ny tena hoe fototra iainan'ny vahoaka malagasy na ny fatsony rano na ny jirama fa zavatra manara-penitra daholo zany saika hoe nenjehana moa zany ny fantaniana tiako apetraka de hoe inona ny fahitanao any tena olana ho an'ny orinasa jirama io hoe tsy mampandroso azy satria ny filohan'ny repoblika mantsy isany lazany io tamin'ny fampelezan-keviny hoe resaka jiro zany tsy olana ho antsika zany zay mihitsy lazainy tsy olana ao antsika zany ary iny ny anisan'ny nametahan'ny mpomba ny fitondrana ankehitriny ny filoham-pirenena teo aloha hoe délestage mantsy ny andriamatoa filoha Erajonary Mampianina fa hoe tsika rehefa tonga tonga de foana tanteraka ny délestage zany hoe fananana ny vinavina ihany zany izy tao nefa roa taona le zao tsy tafapetraka zao irahantsika mahitsy zao fa mbola tapaka foana ny jiro ary ny tompona andraikitra mihitsy miteny hoe tsy maintsy misy ny fahatapana noho ny tsy fetezan'le izy ny tsy fahampian'ny rano moa izy de io ny mahagaga hoe ny hitako tena fosotra aloha amin'ny jirama de ity fomba fijeriko maolotsotra de hoe misy fitantanana tsy mazava mihitsy ny jirama hatramin'izay ka hatramin'izao satria kôtikôty io fotsiny za tsy akan'le vidin-jiron'ny olona mampikaikaiky an'ny olona hoe 1,750,000 fa raisk ny mora indrindra ataoko hoe roa alina ny vidin-jiron'ny tokantrano ray isam-bolana tokantrano firy ny eto Madagasikara vola firy miliara de miliara zany miodikodinao de inona loatra ny entretien tsy tokony ho vitan'izany vola rehetra vidin-jiro hoe de olany amin'ny fampandehanany rarano hoe karaha mampiasa sy ny zavatra samihafa ao satria ny ao anatin'ny entretien zany raha manao budget anao tokony efa ny anatin'ny budget zany tafiditra ao anatin'io zany hoe rehefa tonga tia tonga ny vidin-jiro sy ny rehetra efa vita zany hoe ty ny karaha mampiasa ty ny anaovana entretien ty ny anaovana an'izao anaovana ny efa tokony misy ary ny resaka investissement sy ny karazany satria ny filoham-pirenena de laza fa anatsara ny ao anatin'ny fotoana fohy nefa zao izy ty tsy hita fa zay mba mangataka mba azo avoaka marina fa avoaka malagasy ahoana marina ny fitantanana ao anatin'io jirama io fa ny olana masy de mivoaka malagasy tompotra miofana amin'ny fitantanana rehetra eto Madagasikara mahafantatra hoe zao vola azon'ny firenena malagasy vola azo mivoaka malagasy io zany fa tsy fantany hoe lanina tamin'inona avy le izy fa rehefa lany le izy de gaga fotsiny vahoaka tsy izy vola fa miandry fanampiana vary indray vao afaka mamonjy iandry fanampiana rovintsika vo isakafo ny any atsimo iandry fanampiana rovintsika vo isotro rano sy idio ny olona fa nareo mpitondra ve mba mahatsapan'izany hoe tsy misakafo sy tsy misasa zany fa de eo mahagaga hoe mba jereo marina ao le zany teny foana an'izay hoe jereo marina le tena fiainam-bahoaka le tena miatra amin'ny vahoaka fa rehefa milamina ny fiainam-bahoaka ataovy eo zay ataonareo fa priorisé eo aloha le fiainam-bahoaka amin'ny andavanandrony misy foana ny fidinana fotony zay atao ny filoha Marc Ravalomanana miaraka amin'ny resolom-bavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima iarahantsika mahita ny fanenjehan'ireo mpitandro filaminana azy moa zany hoe ahitana atazanana mpitandro filaminana foana ny filohan'ny repoblika raha ivitsika de ny resaka tsara fa raha misy ny olona demokratika eto Madagasikara zany hoe te hampandala ny demokrasia eto Madagasikara de raha tsy voalohany izy de faharoa zay ny nambarany nefa iarahantsika mahita moa zany zava-misy am'izao tahotra politika ve mety mahatonga an'izay ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy misy hoe zo fototra nanan'ny olombelona ny mandehandeha voaka sy miditra ny taniny zoan'izany atao hoe président Ravalomanana zany koa zany mandehandeha zay itiavany tenany eto amin'ny tanin'ny repoblika malagasy Madagasikara zay tia ametaka hoe sao de mba diso kajy ary le mpitondra fanjakana na diso fahavalo olona tokony alaina namana no ho atao fahavalo manampy ange ny fidinany fotony ary manampy ny vahoaka malagasy atao hoe tsy anao no ampiny ianao mpitondra fa le vahoaka malagasy ny ampiny tombotsoa anao mpitondra ange izy zany mahavelona ny vahoaka ao aminy aloha ny firenena ao aminy zay tombotsoa amin'ny lehibe am'izay fa maninona no enjehana zavatra mamofady mihitsy raha tany angamban'izany hoe filohana repoblika fa na de zahatsotro ty ary no alaina polisy any am-piangonana no alaina gendarmerie any am-piangonana zavatra tsy de fahita zany raha tany fa nakaiza zany ny zoan'le olona sao de fanaovana ny tena hoe sary tahotra zany aleo tsorona amin'ny mariny hoe sary tahotra le fanjakana misy am'izao fotoana zao ny antony satria tsy mahavita ininona zareo amin'ny fanjakana hoetiny
zay ny zava-misy eto Madagasikara. Ndray matorivo. Efa nazavain'ny namana tatsy moa izy teo, nazavain'ny zokiray aman-dreny teo ilay hoe antony amin'izay resaka fanenjehana ny député sy ny sakatsakana rehetra izay. Fa ny anahy dia misy fanontaniana tiako apetraka amin'ny fitondrana misy ankehitriny hoe fa dia inona loatra, ary tiako raha mba misy mamaly ty fanontaniako ty, inona loatra reny dia atahoranareo mafy an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Izy nge olo-tsotra zao e, olona mandeha mivavaka dia ho samborinareo barazenareo tsy mahazo mandeha mivavaka. Fa nga izy tany ny teny hoe anonga-panjakana, izy nga tany nanonona anarana nitsanana na ratsy olona eo amin'ny fitondrana. Fa dia nahoana loatra dia atao ohatry ireny, dia maninona no rehefa olona avy amin'ny antoko tim na ny mpanohitra no mandeha, dia misy foana ny hoe mila fahazahoan-dalana nareo vao afaka mamory vahoaka. Fa aiza hoe za mahasolombava-bahoaka ny Madagasikara an'ireo olona ireo. Madagasikara nge ny resantsika fa tsy faritra anankiray na district iray. Zany hoe nataiza izy nataiza lany afaka miteny izy amin'izay toerana tiany aleha amin'ny mahasolombava-bahoaka ny Madagasikara azy. Fa raha zao no ataon'ny fitondrana dia vetivety ihany dia tsy haiko ny efa rahan'ity fitondrana ity ho aiza, fa olona tsotra ery Andriamatoa Marc Ravalomanana olona tsotra ery no atahorana izay enjehana foana izaka izay mandeha. Mbola tsy propagande nge zao tsika. Dia lazainareo hoe tsy hitako inona ny atahoranareo azy, nga izy miteny hoe fidio sa inona, fa mitsidika izy zony zany manana ny fahefana na manana ny rehetra ahafana mantanteraka ny fitsidihana ny vahoaka malagasy izy. Tsara zany mahay mifamanga ny vahoaka malagasy. Raha za koa zao nanana fahefana hoe andeha mba andeha ho any Antsiranana mba hamanga ny vahoaka any dia mba hiresadresaka ny vahoaka any, nataoko zany. Fa tsy afaka manao an'izany dia aleo le olona afaka mba hanao zay afaka ataony hampandrosonana nampiana ny vahoaka malagasy mitovy amin'ny fahazasakatsakana ohatry zao foana. Eny ary tapitra ny fotoanantsika, tapitra ihany koa ny lohahevitra izay nampahafantarana ny mpanaraka ny fandarantsika. Mankasitraka anareo mirahalahy nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandarana dinga ty. Tsara patsahivina anao mpijery atrany sy mpiain'ny fandarana Fandriamatoa Rivo Arvelo Ramanantsoa izay olo-pirenena tsotra fa mpanaraka ny toe-dra-pirenena sy ny zavamisy eto amin'ny firenentsika no vahintsika voalohany, sy ny vahintsika faharoa dia Andriamatoa Gaby Vakiniadina izay sekretera général ny antoko vahoaka amiray na ny VAMI. Kambana mavitrika ihany koa ao anatin'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia. Isaorana ianao mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, mankasitraka, mankatelina, veloma tompoko.